Ya, voalohany dia dera sy voninahitra atolotsika ho an'ny tompo ilaina hary tokana. Tsy mitsahatra atsika manome dera sy voninahitra azy satria nomeny an'izao tombonandro zao ary nomeny hery sy tandraka. Ka nomeny izao fotoana hifampiresahatsika, hifankahitahatsika indray izao. Makasitraka sy midera azy sika satria nomeny tombonandro androany. Ary makasitraka sy midera azy sika satria mbola nomeny hery sy fanahy ary tanjaka hiatrika ny zavatra sy toedra raha manerana ny nositsika Madagasikara. Eto am-piandohana aho dia mbola mamerina ny fiaraha ory ary mankahery mampionona ireo havana izay namoy ny havany nandritra ny nitolona depuis 25 septembre 2025 iny ka mandrakandroany. Ary mirary fahasalamana koa ho an'ireo rahalahy anabavy ray aman-dreny izay mbola mitsabo no nitolona fitiavana tanindrazana ary mankasitraka ireo izay mbola tsy lavolefo. Manaraka an'izay dia faly miarahaba antsika vahoaka malagasy ray, malagasy reny izay malagasy mitolona ho an'ny tanindrazana, malagasy rehetsa tsy akanavaka manerana ny nosy. Midera sy voninahitra ary nihinakinaky ny tompo zanaharany ny fahandriam-pahalemana, ny famelan-keloka sy ny rafo avy amin'ny tompo ilaina hary tokana ho amintsika isam-batan'olo tsirairay avy. Ari assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jamia. Ety am-piandohany aho dia ampatsiahantsika kely satria nisy fotoana aho nanao annonce teto mahakasika an'le videoko izay maro nisaritsarika anazy fa nisy ny piratea, nisy niditra an'le compte koa de voatera tsy maintsy nanova telefona de ary makasitraka andreo namana koa izay nanolo-kevitra sy niara nitsakaraka ny vahaolana izay namerenana an'ity page tiky ary tafaverina soamantsara izy zao dikan'izany ataoko angamba fa tsy afaky hidirana zalahy manam-pahaizana tsony koa amin'ny teknolojia inshallah. Ny atombohako ny raharaha aloha dia hitodiky manokana kely aho amin'ny rahalahy izay ataoko spesialy mihitsy ny anazy satria mbola izy rery mako hitako manao an'ireny video sy annonce tsy iza zany fa rahalahy président ny fikambanana mouvement fédéralisme rahalahy Percy Fanampera. Mitodika aminao rahalahy satria atako angamba amitsika henany zao rahalahy fa tsy fotoany zao. Fa tsy fotoany zao rahalahy handeha hifanomezantsika tsiny na hanilikiliha ny etsy na hijereva loko politika na ankolafo ino na ino na ino satria ny tolona sy ny tanjonitsika rehetra io dia raika avao. Ny tanjona dia hanala ny rajoely sy ny firongony. Ny tanjona dia hanova rafitra, hanova fitantana ho an'ny firenetsika izay hitatsika mamparary sy tsy normaly sasy fa tsy manaraka ny tokony hiainan'ny olombelo. Ka zaho na dia maheno ireo resaka mandeha etseroa hoe atao hoe parce que tsy natanao mivanta amiko le raha fa à travers andreo namanao sy ireo mpiara-miasa aminao na maheno an'ireny aho rahalahy Percy Fanampera amiko reny classifieko komerazy classifieko raha tsisy dikany satria zaho rahalahinao tsika mifampiresaky sanandro matoa tsy navantanao amiko zay hetahetanao sy zavatra tsy mety hitanao ataoko dikan'izany amiko fampiadia na raha tsisy dikany zany matoa tsy raha fa mahatonga miteny mialoha eo rahalahy tokony mba hatsahatsinao aloha le fanovanao video, fanovanao annonce, fanomezanao tolo-kevitsy, fanomezana atako lavage cerveau ho an'ireo mpitolona atsika any an-toerana.
tiarovo rahalahy fa tsika tiky tsy ao an-tanindraza. Tsika la France aty mihina dibera, mihina fromage, jirama tsika tsy tapaky rano tsika mandeha, anatsika mianatsy. Tsika mahazo lakafy, tsika mahazo sécurité sociale, tsika to iaby santé ino iaby. Fa ireo vahoaka reo izay ometsika hevitsy, ometsika fanahy handeha tsy hiaradia amy rakoto, tsy hiaradia amy rabe reo rahalahy ro miatsika ny bomba crimogène ao, reo miatsika ny délestage ao, reo tsy mihinan-kany ao, reo mitsongo voahoma ny hany androany hamaray voila. Ka raha hitako anitsiako anao kely rahalahy mahatonga anao natako aloha mihitsy alohan'ny hidirako amin'ny raha toedraraha ao Madagasikara. Raha tianao rahalahy mandeha miteny ireo olomboafidy, miteny ireo olobe, miteny reo rahalahy tsika izay bon mety misy raha hafa. Tsy haiko hoe côté personnel le raha mahatonga anao manao attaque personnel mahakasika an'ireo olo reo. Fa tsy fotoany zao ho aho satria fotoatsika henany zao hampitambatsy hery. Ary zany fédéralisme zany tsy ohatran'io nitondran'ireo ray aman-drenitsika azy. Na tanjoko tianara amy ray aman-dreny fa efa lasa korazana. Dadabe Monja John tsy ohatran'io nitondrana anazy. Monja John zany henteo fa Monja John efa ny député sy maire tao Antananarivo. Dikan'izany tsy nanilikiliky ary tsy nanavakavaka rapoko izy, ary tsy nanavakavaka hoe zaho baka Androy ka reto baka Antananarivo na reto baka Majunga, ary tsy nanavakavaka hoe matoa io maro nanaradia azy baka Diego jusqu'à Tuliara. Dikan'izay tsy nanavakavaka izy, tsy nanenty loko politiky izy, tsy nanenty fomba fisainan'olo izy, sady tsy nanana an'io problème na leadership tsika io izy. Fa tsika androany tiky raha mitolona tsika manenty ihany fahavalo, ka mitsakaraky fahavalo rahalahy amy zavatra amy raha tsisy dikany. Laha ohatra ka misy côté personnel, problème personnel nareo, régleo nareo entre anareo any fa ka mba ampidirinareo amy ty tolona ty satria ty tolona ty ho an'ny firenena, ho an'ny malagasy izay mahatsapa tena fa gasy sy marary sy voa tsinjazolena nandritra an'izay 40 taona nitondran'ny Rajoely zay. Ka mankahery anareo aho rahalahy anabavy ray aman-dreny izay mbola mitolona ary tsy hilavolefo. Fa aza de miditra am'ireny fanambarana ataon'ny rahalahy reny. Marina fa mety misy fitantanana tsy mety, misy fitondrana tsy mety ataon'ireo mpanao politiky, ataon'ireo olomboafidy. Fa tsy de tokony hoany sasitsika androany tiky. Satria nitandrona antsika iaby io na olomboafidy na olotsotra na administrateur civil na force na to tanjotsika ao raiky avao. Liberté pour Madagascar, liberté pour le peuple. Ka tsy fotoana ho aho zao hifanomezantsiny na hitarihatsika matoa hoe manana an'izay mouvement fédéralisme zay, manana olo na maro na kely io fa olo lafa na raiky avao la olo mitsanga eo. Zaho niady teto depuis 2023 nareo nangina aby vavanareo, ary nanaratsy sy nanenjikenjiky raha nataonareo, fa tsy nampihemitsy ahy ary tsy nampilavolefo ahy fa nitolonao depuis niaviako la France eto. Zaho tsy hiteny sasy hoe izay fa vitako sy nataoko tany Madagasikara any depuis 2017. Ka tsy fotoany zao rahalahy handeha hanenjehatsika ny olomboafidy, ny olom-panao politiky, fa fotoany zao hampitambaratsika hery. Na ianao ao fédéralisme, na ny antoko politiky, na olomboafidy, na administrateur civil, na association, na ONG, na etc. Na ireo ara fananao fanambarana koa reo mpanakanto nefa reo ne ro mpahazo vola sanandro manaraka an'ireo mpanao propagande reo. Ka atsahatsika tseky iny fa tsika mampitambatsy heritse rahalahy androany, mila mifampiantro tsetsika androany, ahantotsika tse le hambopo sy zavatsy rehetra. Ka amiko tsy fankalaina zao fa arakaraky zay fandrambesanao azy fa tolo hevitsy ho aho satria tsy mety
ny fampisarabazatsika androany ty satria tolona hataotsika raha raiky avao. Bon, aniny fa raha mananay. Mitodiky aho aminareo vahoaka malagasy rehetra ambany lanitra, na any an-tanindrazana zay na ty Andilam-bato. Maro manko ny fanontaniana zay nisy teto hoe aia Andribiahary, aia PDG Andribiahary tsy heno, tsy re mahakasika ty tolona ty, nefa anisany zay nanomtomboka ny ty tolona ty na efa nisy reo raha lahisanabavy zay fananao taty la France nanao anty tolona tiky, ary anisany niady tanantanindraza, nefa androany izy tsy hita ino ambarako tao lehany eo nisy piraté, ary fa nataoko zay anao zay teto fa nisy namana tsara sitrapoko mako zany na nampy. De androany aho tiky satria fa milamina sy rétabli aby raha iaby mahakasika antiky réseaux sociaux tiky. Izaho aminareo raha lahy anabavy ray aman-dreny izay mitolona anantanindrazana amy fo ary amy fomba fisainana ny amin'ny heriko rehetra dia ary ataoko ara amy alala miaraka amin'ny teny hoentiko avy amy fianakaviako de makasitraka sy makatelina anareo aho raha lahy, ry anabavy, ry zanjy, ry zoky, nareo ray aman-dreny izay mitsangana, izay mifoha amy ty andro androany tiky, ary izay mitolona ho an'ny firenena, satria maro amy zavatra vitanareo androany io tsy nivitanay zahay tanantoerana. Maro amy zavatra atrehy sy ataonareo androany io tsy natsehinay tamizay tanantoerana. Maro amy tolona zay ataonareo io izay tsy nananay hery sy tandraka ka nahavitanay nahavita an'izany zavatra zany, satria ataoko angamba fitolomana mandritra an'izay efa 10 andro mahery zay tsy mora. Marary ny marary, mosary ny mosary, tsy miasa ny tsy miasa, fa de mbola tsy milavolefo ny tanora sy ny vahoaka ambany lanitra malagasy rehetra. Ka fakasitrahana hoy izaho, ary tena misapo aho aminareo Gen Z, tena chapeau mes frères et mes sœurs, fa tena izao le fiainana, izao le firahihina, izao le hery ilain'ny firenetsika io. Ka de mbo mankahery anareo aho, mankahery anareo aho tsy lavolefo, mankahery anareo aho hitazona an'io tension io, ary raha mbo afaka hanao mihoatroatra an'io de tena tohizo. Fa any zay fomba fiteny zay hoe na dia tsy avy vata izahay tiky avy tanana. Ary makasitraka andreo raha lahy indrindrina fa Zokibea Patrick izay manao ny asa mangarahara mahakasika fitantanana reo letisia sy tolotana izay omeny reo tsara sitrapoa, omeny reo tsy tonga vata anankianjareo. De tokony ho maromaro tsika hanao an'io fa tsy atao fitadiavam-bola fa hanova arnaky koa le tolona ataon'ny vahoaka. Ary makasitraka aho an'ireo dokotera sy reo Croix Rouge izay milatsaka eny ankianja manerana ny nosy, izay manampy an'ireo marary ary mitsabo an'ireo izay tratsy ny daroka sy tifitra sy bomba lacrymogène avy am'ireo mpitandro filaminana. Ary eto koa de mametraka fisaorana ihany koa ho an'ny syndicat-ny fonja zay tsongoko manokana, satria anatin'ny force mako nareo na dia tsy anatin'izay zavatra zay, anatin'ny foana satria kay nareo gasy manahaka anay, kay nareo olo 15 manahaka anay, ka namoaka an'ireny tolona sy namoaka an'ireny hetahetanareo reny. Ary mankahery anareo raha lahy satria efa fantatsa ny zavatra handalo fa tsy maintsy hisy pression koa io, hisy maro zavatra fomba fiady fataon'izareo reo, ka mankahery anareo koa hitazona ny mutation io ary hitaky zavatra takianareo. Ary ho an'ireo administrateur civil zay fa mitsanga mbola mankasitraka koa aho, ary ho anareo izay mpampianatra satria mampalahelo antena zao mana raha lahy anabavy manahavana mampianatra nefa avy any amin'ny fotony, avy any amin'ny fampianarana no mahavy ny olona rehetra am'izay plasy misy azy.
marina fa nadia tsy nandalo fianara io président antsika Anzy Rajoely io nandalo avao io na nanao CP nanao BPC na tsy nahazo ny diplôme reny vidividiny aby reny ka dikan'izay nareo mpampianatra aloha no tena hery nareo ro tena tokony ho ambony indrindra manoloana ny zavatra rehetra manaraka an'izay ianareo ary atako angamba Madagasikara avao ambany karama zany mpitsabo zany ka mbola makahery anareo fa tsy maintsy hiova ny rafitra rehefa tody amin'ny tolona atsika fa zaho mino sy matoky fa ny malagasy rehetra tsy hiova ary tsy hemtra amin'ny zavatra rehetra io izaho dia anatiny misy lalàna mamehy ahy zay aloha angamba ro tiako ho teneny tseky misy lalàna mamehy ahy amty tany tandalana atiky tsy ohatra ny Madagasikara tika gaboraraky antaky ny réfugié antena fa nahazo taratasy amin'ny maha réfugié zay misy convention de Genève misy réglementaire avy amin'ny office de l'intégration de migration aty en Europe izay nandray ahy antanana rehefa niala tany an-tanindrazana ka miandry an'io administratif io aho miandry an'ireo démarche aby aby reo vo afaka hiala anty firenena aty ka hiazona ny Madagasikara ny tiako teneny amizay dia fampitandremana sy fiangavina ary teny farany ho anareo ianareo force ny gendarme zay sy ny polisy izay manao herisetra manao hery famoretana anatin'izany na G6 na ia na G7 nareo na G9 je sais pas mba atsaharo tsika io raha hitatsika reo firenena izay miafara amin'ny guerre civile io de problème avy amin'ny force ihany fiarova tombotsoa n'olo tokana tokony atsahatsika amizay io famonona ny vahoaka malagasy io raha tsy te hiditra amizay guerre civile zay tsika atsaharotsika amizay io hery famoretana fampoahana crimogène ary fanova tsinotsino ny zo maholombelona io ça existe ny droit de l'homme na amin'ny firenentsika io na amin'ny firenenkafa efa hita n'izao tontolo zao io zavatra nataonareo maro ny video miparitaka ny sary ny olona victime ny tifirnareo mibara réel ny olona mitsanga sy maneho hevitra antanam-polo ny olona mandohalika tsisy basy tsisy ino any amin'ny tanany vonoinareo tifirinareo vangoanareo ataonareo zavatra tsinotsino misy ny droit de l'homme ao fa so de hoe marina fa misy zay ho abolatsika zay hoe ny alika jambany tolana fa ny olombelona jambany vola ny dignité anareo ny voninahitra sy ny hoavinareo sy ny tantaranareo raha lahy anabavy ray aman-dreny anatin'ny fandriam-pahalemana rehetra tsy ankanavaky mpitandro filaminana amidinareo 500 000 ariary 80 000 ariary 300 000 ariary so de mba nareo no hatao bouc émissaire rehefa aveo so de nareo no hatao fusible rehefa aveo tiarovinareo fa reo général la colonel commandant rehetra reo lafa avy fotoany ka mizotso zay droit de l'homme zay mizotso ny enquête sy ny zavatra rehetra de nareo 2 barrettes 3 barrettes 4 barrettes lieutenant nareo ambany grade io nero hatao bouc émissaire no hatao fusible ary hatsanga ny zareo ao hoe reto na ny baiko reto ny tifitra fa tsisy hiaro anareo reo satria fa mandeha international ty raha tiky efa miparitaka eran'izao tontolo zao ny zavatra ataonareo tsy mety io ka mba atsaharinareo nisy fotoana nareo tsy haiko anatin'ny 2 jours nareo fa nihitanareo ny hoe nanaraky ny lalàna velona ny mahademokrata ny Madagasikara fa nihitanareo ny encadré an'ireo mpitolona androany ty koa nareo
mipody ndraiky nareo fa misy quelques jours zay nahazo vola iny de mandeha ndraiky koa nareo mandratra mamono ho faty manambo tsamotsa reo mpianatra amin'ny université idira nareo hatrana anatin'ny hôpitaly idira raha ataonareo ty isaky mahazo vola nareo nahazo 30 000 ariary nareo 40 000 ariary 80 000 ariary nahasaky namono olo de nareo nahazo 500 000 ariary androany ty hanao ino koa zany nareo androany ty tsy jery sasy satria hitanay mako nay reny vehivavy meny vangonareo darohanareo alainareo anatin'ny tokatrano enjahinareo hatrany an-tanimbary raha lahy vahoaka nareo vahoaka isika ao ny mpanao politika reo mpitantana firenena rehetra reo olo mbo fidy reo any ka rehefa misy ny mamay mandramy be d'avion reo mandeha ty ivelany manao demande d'asile matorotoro tsara reo pendant 10 ans aty fa isika ianareo zay tsy afa hiala ny firenena zay tsy afaky handao ny vady amanjanakareo tsy afaky handao ny asanareo mbola maso ifakahita tsika amin'ny firenena io mbola maso ifakahita nareo am'reo vahoaka reo ka atako teny fampatsiahivana farany hoe faho atako farany de farany hoe atsaharo io herisetra io atsaharo io famononan'ny vahoaka izay mitaky ny zony izay maneho hevitsy io eto aho dia manao antsoavo ianareo rehetra izay olo mbo afidy tiarovonareo fa ny fidiananareo nampindramina fahefana ny fidianareo ireo vahoaka matin'ny mosary ireo vahoaka tsisy rano tsisy jiro ireo vahoaka voatsinjy hazo lena ireo vahoaka iharany kolikoli ireo vahoaka mitaraina sy mitsangana ary mitolona androany io na loko politiky ino anao na anatin'ny firaisankina anao na mpanohitsy anao na izy anao raha toa ka mahay fa ny vahoaka zay nampindra fahefana anao raha toa ka mahatsapa fa ny fianakavianao de miaina n'io zavatra iaina ny vahoaka malagasy izay mitroatra androany io de mamanao antsoavo antsika ampio amizay ireo Gen Z ampio ireo tanora ampio ireo vahoaka izay efa nitolona nandritsany zay 12 andro zay ireo nahatonganao député io ireo nahatonganao maire io ireo nahatonganao sénateur androany ireo nahatonganao président conseiller na conseil municipal io ireo nahatonganao président fokotany io ka ireo no mitsangana de mba tokony falera zao hialana sy voaha fahangina nisy teny zay nataoko taloha tany hoe fotoany zao fampitambara hery hananatsika hitongavatsika amin'ny tandrona izay irentsika tandrona izay tsatsaratsika ho anareo izay association maronisa ho anareo izay administrateur civil ho anareo syndicat rehetra mba mivoaha amin'ny fahanginana amizay mitsangana amizay koa mandehana koa ary ataovo ampilaminana ataovo ampahendrena satria ho hitatsika amizay koa fa nomevan'ireo iny PM iny fa mbola ho resaky moa mahakasika an'io PM io rehefa aveo i premier ministre hoe général nitafika iny ka dikan'izay efa nivoavidindreo ny gendarme efa nivoavidindreo ny police de halaindreo ambogadiny koa zao nitafika malagasy izay tokony hantenaitsika vahoaka malagasy tohizo le fahendrena tohizo le fitakiana tohizo le tolona ampilaminana tsy mandroba zavatsolona tsy mangalatsy ary tsika koa tokony hiaro reo mpivarotra sy naman'ireo fa
tsika ro hanampy an'izay mangalatsy sy mandroba koa manjary tsy anatin'ny cadre-n'le lalàna tsika. Ino mahatonga hiteny an'izay io? Hialatsika amin'ny derapy, hialatsika amin'ny excuse hataon'io généraly Rufin izay lasa ho premier ministre androany io. Izay mako ro hatao excuse io rehefa avy eo. Ary eto de fa mametraky fa maro reo olona zay voavidimbola hampidira anatin'ireny folontsika reny, hampidira anatin'ireny enan-kianja izay hatao fototsy fampikorontana izay tolona takitsika. Ka hoy zaho hoe mampitambara hery amizay tsika, miboaha mifahangina amizay tsika, na olo tsotra iha, na olo mpanao politiky iha, na administrateur civil iha, na syndicat iha, etc etc. Tokony hivoaka amizay tsika satria fa tsy niheno an'le vahoaka izy, fa tsy nihenoany satria maneran-tany ny vahoaka malagasy nitaky hoe miala iha Rajoely, fa tsy filana rano sy jiro sy kolokolo sasy fa miala iha Rajoely. Ino raha nataony ny Molizeny, nalany teo ny gouvernementany de isolony ndraiky izy androany ty. Dikan'izany henoy zany ry bois de modo, ny hazo ndambosiko henoy zany, ny hazo ndambosiko zay fitarainany vahoaka zany. Hampiasa plus ke herisetra ataony gendarme sy police zany reo manomboka androany. Ka dikan'izay mivoaha atsika rehetra, mitsangana atsika rehetra, ataova ampilaminana aloha, ataova ampilaminana, ataova ampitiavana, ary ataova ampahendrena ny fivoaha amin'ny fahanginana. Hanampitsika reo GNZ, hanampitsika reo mpitolona, ary hanampitsika reo olom-boafidy efa milatsaka antsehatsa, hanampitsika koa reo mpanao politika izay efa milatsaka antsehatsa. Aza mampiseho herisetra aloha mba hanententsika hoe olokendry va io premier ministre zay nitendreny io sa mbola hanaraka rendrano, hanaraka izay zavatra fanataony teo taloha reo. Ka hampiasa hery, famoretana sy hamonovono antsika vahoaka malagasy. Todika aminao Général Rufin izay lasako premier ministre androany. Todika aminao satria ataoko tsesa-tsesatsiary tsy ka tsaboranomby. Fa tam 2009 raha nandrodana ny fitondrana ny Marc Ravalomanana ny vahoaka malagasy. Ianareo tafoka niaraka monja ro indefo no nitsanga nandrobaka an'io ary niavy ziskeny Antananarena ary nanala nireo administrateur iaby sy ministre iaby. Nareo tafoka ro nanampy an'ireo vahoaka nahatonga ny Andry Rajoely nitantana ny teteza mity. Ary fantatrareo fa tsy Andry Rajoely no nitolona na niatrika ny crimogène, niatrika basy tifitsy varararaka tena Antananarena fa imonja ro ndefo. Nefa ny kady sy ny hilalan'ireo olona reo, indrindra reo club 49 reo, i Rajoely ndray ro napetraka président transition. Hitatsika iny nahazo any monja ro ndefo izay ho namoiny ainy no nitolona fitiavan-tanindrazana. Tsy nalany tsako zato izy, même pas firmo izy, nalaina amin'ny toera maha premier ministre azy, ary zao reo poste tsy natao aiza, tsy natao aiza, nalaina. De nareo tafoka tamin'io fotoana nandeha aiza, satria nareo no niady am'ireo olona rehetra, niady am'ireo basy sy ny namandreo, niaro ny vahoaka. Taiza ny place nareo tafoka, de ino ny récompense niazo nareo tafoka, de nanao akory ny fivoaranareo na karama na ina na ny zavatra niazo nareo tafoka. Général Rufin, anao premier ministre androany tiky, na hoenkena na tsy hoenkena, anao no nomevana androany tiky. Napetrako aminao zay fanontaniana zay. Sao de atao boka mosera anao, sao de atao pion anao. Satria efa hitany Andry Rajoely fa tsy mahatohitsany ary tsy mahasaka an'le vahoaka tsony, satria mihamaro anisa reo vahoaka izay fa tonga saina sy mitsanga ary manampy an'ireo GNZ, manampy an'ireo vahoaka manilanitra rehetra.
fa tsy mahavoasaka an'ireo vahoaka sasy le gendarme sy police izay omena vola isan'andro. De ny hevitra faran'izay ataondreo Simamy Ravatomanga de minome anareo tafika malagasy satria nareo vahoaka malagasy avy amin'ny malagasy nareo avy amin'ny vahoaka nareo ka tsy maintsy hiverina amin'ny vahoaka. De hiarovana an'izay zavatra zay nomeanao izy androany. Tiarova fa talohanao fa nisy Premier Ministre Général Kami Vital. Mba tsy ampikorontana ny vahoaka malagasy sy ny côtier rehetra rehefa nalana Monjarondefo natao Kami Vital. Handamina ny zavatra rehetra satria fantatsy ny Anjy Rajoelina fa ny tafika malagasy de manaradia ny Premier Ministre Monjarondefo izay nahalavo ny fitondrany Marc Ravalomanana. Tsy tsaritsaka tsaboranao mbo ao ty mba hatonga sainanao mo en général. De ino nataony Anjy Rajoelina sy ireo prepetsapetra aminy mba hialany le miaramila handeha hitroatra satria manaradia ny Premier Ministre Monjarondefo de nampidirina Kami Vital. De mahametraka fantanina aminao androany monsieur le Premier Ministre Général Rifin. Fa Premier Ministre anao depuis maly kantsiko Premier Ministre aloha satria mbola tsy fantatra ino ny zavatra hataonao, hitovy ve hanara rendrano sa hanaraka ino anao androany ty. Zay ny anao Premier Ministre. Nandany firy taona sa firy andro sa firy volana teo amin'ny fitondrana koa i Kami Vital. Rehefa nilamina ny rehetra tsisy resaka sasy ny miaramila, nilamina ny vahoaka. Fafazana koa i Kami Vital. Aia Kami Vital tsika miteny zao. Nampidiry garage atao ambassade aty, atao ambassade eroy. Ary tsy omea poste Madagasikara mihitsy ny fa atao ambassade aty ambassade eroy comme ça hanidy zay zavatra nihitany maso tao anatin'ny fitantanany tao. Tsy zavatra fantany tao. Ka tsy hoe nampitomona ny voninahitra ao androany satria fa général farany ambony anao de mbola natao ho lehiben'ny gouvernement ka hanao tsinjazolena na hanao tsinitsina ny vahoaka zay nitongavanao. Hanao tsinitsina sy hanao herim-pamoretana an'ireo vahoaka zay nanovanao serment reo général. Fa io tetiky n'ireo mpanambola, tetiky ny mpanao politika mampiasa ny tafika amin'ny farany. Satria hoy zaho nividina vola reo polisy sy gendarme efa tsy nahatohitra ny vahoaka fa vahoaka vomay mivoaka mi-externe le vahoaka izy ireo omena vola iny. Mivoaka koa zao ny syndicat rehetra, mivoaka koa zao ny administrateur civil rehetra, mivoaka koa zao ny mpanao politika de hampidirina nareo tafika ho vidina ambogadiny. Maro tantara an'Afrikany mon général. Fa rehefa tafika ny handray fahefana eo ka tsy fahefana zay nomeny vahoaka azy fa voatendry ny olo mpanao politika de hiafara mifanetetika ny vahoaka, hiafara guerre civile. Ka so de hanarabay koa ao anao ireo olo mpanao politika. So de hanararendrano hanaraka zay fomba fataony zay fatao taloha koa anao. Androany mo tsy manompo anao ary mo tsy miteny anao hoe olon Ravatomanga na olon Rajoelina tout ça. Fa mba simple général ty fahizako anao hoe général anao manana mavoninahitra anao ao anatin'ny tafika. Karaha toa ka olom-bahoaka tokoa anao. Ny zavatra takin'ny vahoaka ny hampiala ny Rajoelina, ny zavatra takin'ny vahoaka ny jiro sy rano, ny zavatra takin'ny vahoaka dia mila maneho hevitra ankahalalana. Karaha ohatra ka tafika malagasy tokoa ianao fa vahoaka malagasy, avy amin'ny malagasy, avy amin'ny vahoaka, avelao ankahalalana nireo vahoaka, akadireonareo reo vahoaka haneho hevitra, hitolona ho an'ny firenena, hitolona ho an'ny vady aman-janakao, ho an'ny hoavin'ny fianakavianao, ho avin'ny fianakaviany, ho avin'ny malagasy maneran-tany. Satria atako angamba misy azonao tsakotsakoina sy eretseretina zay zavatra niteneniko depuis 2009 sy zavatra rehetra zay.
Zamako fa tsy de hita hiresaka amreo gendarme sy police izay fa namarotra ny voninahatriny namarotra ny principany namarotra ny dignitéany am vola kely am farany ambany de ambany de amonoany ny malagasy tahaka azy fa mbola tsy tara avao koa hoy aho raha ohatra ka hiverina am vahoaka nareo hitanay aby reo vola mankare vola ankesika taony avy ao am banque centrale mandeha Dego mandeha Morondava mandeha Etsero reo vola mbahoaky io vola ampanjakana io dikan'izany zavatra hisy poursuite io bakeo dikan'izany zavatra holany io fa tsy homenanareo iaby ambogadiny mbola 5 millions mahery nareo nahazo an'io vola io dikan'izay mbo misy firiny tsy nahazo any izao koa izy hidirany tafa de rehefa tsy misy vola io hiaina izy nareo de hanao ino nareo tiarova fa nareo samy mipetraka anelakelatrano any am fiarahamonina any vady amanjanakareo ankoatsin'izay mipetraka am la kazerne ka mbola tsy tara hoy zaho ny hampodianana say ny tsy hanaria jery ny hamaraparanako azy dia fisaora heky aloha ho an'ireo syndicat ho an'ireo syndicat mpanankanto mankasitraka ny zareo aho amreny fanambarana zay nataony zareo reny de mitodika aminareo mpanankanto aho sy mitodika amitsika vahoaka izay mpanaraka an'ireo mpanankanto reo fa tsy fotoany zao leroa fa tsy fotoany zao ry namana ry havana rehetra handeha fanomezantsika tsiny marina fa misy any rakoto misy any fulano misy any hasany et tout ça nandeha naradia andreo mpanao politique reo nanao propagande fitadiavam-bola reo rahalahy io ny karamandreo fitsakarahany hoaviny reo ranabavy io ty karamandreo tsy midika hoe nanao propagande ny Rajoely nanao propagande ny fulano i ka ho fahavalonao ho fahavaloko ho fahavalontsika ny karama reo mpanakanto reo ka tsy fotoany zao handeha nomezantsika tsiny hanenjehatsika ny rakoto hanenjehatsika ny rabe atako angamba fa nanao manenjika azy io raha ny mpanakanto hoe ka nome contrat anao zao ty fa handeha hampisinjaky vahoaka reo ahalany ahy tsy nanda iha ary indrindrindra raha mampalahelo anareo samy mpanakanto koa ro fanakiana anatin'le raha ao fa na iha manakiana ny ano manakiana ny fulano manakiana ny hasany io koa nikainy Rajoely atao fotoa reny no miakarama ambonimbony handeha hanampy azy handeha hanao propagande hanao publicité anazy atako angamba tsy honanda iha na raiky roa reny fa mpanakanto anarany dikan'izay fa vahoaky androany toy tsika mila vahoaky nanao propagande aminazy nefa tsongoko atako exemple manaka raha lahy Big MG nanao propagande ny Rajoely any androany Big MG mizara rano mizara kida mizara eno ho andreo mpanao tolona baka Dego zika Toliara dikan'izany vahoaky reo ary mampanakanto azy io tsika vahoaky mandeha mandany vola tsika vahoaky manenta andreo am YouTube tsika vahoaky mandeha mamonjy spectacle andreo balindreo ka rehefa tonga sainy ambelao ho an'izay mbo manohy mbo mitatatata mivola gauche à droite mahakasika ny fitondray fa mbo soa noho ino izay ro klasifetsika bakeo hoe fa tsy olo tsika vahoaky sasy reo fa olo fa verijery fa verisay olo fa fahavalom-bahoaky dikan'izay amelatsika amizay koa iny nanao propagande reo nandramby vola na iha zao fa la omean'olo drala dralan'olo adala iny ka tsy handramby iha atako exemple zao laha nilany zany sy teny ka tsy nilany Rajoely azy nanao propagande izy teny rey koa zany namitaky vahoaky laha ohatra nisy laha toedra raha io na ataotsika renverse na azy nanohana ny ravalomanana rey koa zany lasa fahavalom-bahoaky koa satria nanoha ravalomanana laha ohatsy ka ravalomanana lany io fitadiavam-bola reny karamany nazy samby nanao politiky samby nanohana mpanao politiky
manao politique le nitohanana tia na ny lany na ny tsy ny lany, mpanao politique koa nitohanana tia na ny lany na ny tsy ny lany. Dikan'izany tsy fôtin'ireo mpanakanto dia mpitady vola. Ka mankasitraka an'ireo syndicat mpanakanto aho izay tsy nanakiana an'ireo ireo mpanakanto tahaka an'zareo izay nanaradia ny Rajoely tamin'ny fotoany reny, na nanaradia ny qui que ce soit tanatin'ireny propagande reny. Ka amitsika vahoaky ambelahotsika reny. Hentao zao androany io. Hirania zao satria tsy nisy olo ny prince ny mpanakanto tamin'ny Rajoely eny laha tsy bigemji. Hirania ke hiratsika androany io. Anovatsika jihe amy lala eny. Veloma jiro ino anovatsika golio ino aby eny hirania. Hira bigemji ane io. Zay le kanto. Sa henany io zany namoaky hira iny Paris iny. Paris zany namoaky hira de hoenjeh Rajoely zany Paris de hanengitsika. Sa fe namoaky hira io ho an'ny firenenao amy zavatra misy androany. Ka avy atsaharotsika le fanenjehatsika andreo mpanakantotsika reo fa tsy sitrapony handeha hoe handeha hanao hira aho na hanao publicité anty pitondra ty aho de satria ty pitondra ty fa fantako fa hamono vahoaky na hanao ino. Non, karamana anazy. Karamana anazy. Ny raha tsy mety raha ataon'ireo gendarme sy polisy mandramby vola de hamono antsika reo. Reo moko zany mamarotra ny voninahiny, mamarotra ny hoaviny vady aman-janany, mamarotra ny tantarany ho amin'ny firenena io hoe avidiko 500 milliards 80 milliards ny fiainako sy ny voninahitsiko sy ny hoaviko sy ny tantarako de hamonoako ny vahoaka manahaka ahy. Reo ro tokony enjehitsika. Reo ro fahavalotsika. Fa na dia izany teneniko koa mbo tsy tara reo raha ohatra ka mitody saina, mipody jery ka hoe vola hoaniko androany ane toy fa tsy raha hiainako mandraky zay. Na tsy toy ro tokony holovany vady aman-janako na ny tantarako amy tany sy firenena tiky. Ka laha mipody reo mipody amitsika zahay la reo décidé alanay teny reto zay hilitsy aminareo aty fa raha tia kiverivery. Dikan'izany tsy anisan'le alika jambany taolana reo. Fa laha tsy tafapody reo de anisan'le alika jambany taolana. Satria ny alika ihany tsy mipody amy hevy nataony. Zay noela, zay noenga mba hanamafisako sy hampieritsiretako antsika rehetra. Satria mahatonga mitena an'izay zavatra maro zay io, raha lahy hanabavy ray aman-jeny hajaina iaby. Nanomboky ny tonga tatia la France aho 2023. Nanao an'ireny gera sy zavatra rehetra nataoko ireny aho. Na ihandroany manao merci, na ihandroany miara mitolona amiko, na ihandroany mitolona miaraka amin'ny vahoaka ao, anisan'olo nanenjika ahy, anisan'olo nanao teny fanasoketahana ahy, na anisan'olo nanambany moraliko, anisan'olo nampandavo lefo ahy. Nanenjika ahy tanatin'ny réseaux sociaux tiky. Rehefa tsy nahafapo anao zavatra nataoko tamin'ny Real TV tany zay nitapatapahan'ny Real TV ny zavatra nataoko tao. Fatany Gaskara zany député androany io. Ny anaran'olona nitononoko tao zay preuve zay niteneniko tao nitapatapahin zareo. Fa zay tian'ireo nalefa avao. Reo mivola hoe en direct raiky ino natao mizamboaty. Ianao mihitsy nanendriky sy nankalay ahy ary nandatiraty tanatin'ny réseaux sociaux ato. Fa tsy nahakivy ahy zany. Tsy nahalavo lefo ahy zany. Nitolona aho ary mbo nitsanga, ary mbo mitsanga, ary mbo hitsanga, ary mbo tsy hijanona mandrakandroany. Karaha nataoko zay teny zay. Misy makarary foanao. Mamparatra foanao. Raha nataoko zay fampitsahivana zay. Raha nataoko zay teny hafatra mba handinihatsika ny zavatra rehetra zay. Raha tsy tianao, areo an-dranomasina. Fa ny tenako azarianao satria zao malagasy toanao. Fa raha tianao koa de atambaro ny hery de mitolona atsika, mitsangana atsika, maneho hevitsika ary manova modèle atsika ho antany sy ny firenena sy ho an'ireo zanatsika ho an'ny taranaka faramandimby. Fa tsy fotoan'ny sasy zao.
na ireo député IRD reo lafa reo kivy koa mandeha mimpody amitsika any, na reo mera IRD reo lafa kivy mindeha koa hanampy atsika any, raiso Antanandroa. Indrindrindra nareo leader manao leader iaby eo, nareo te hanova ino aby eo, mamoha varavara anohabola zay namanao androany fahavalonao hamaray, fahavalonao androany io namanao hamaray. Karaha vohany Zanahary ny fisainany ka tafaverina mimpody amin'ny vahoaka satria mahatsapatena hoe zaha ty tsy nitonga amin'ny ty plasiko ty raha tsy reto vahoaka. Raiso raha mitonga i handeha hanatevindaharana ameo plasy. Exemple tsara ny rena ataotsika reny, ireo mamono antsika mandratsy atsika rehefa maratsy atsika avao koa ro manday anazy. Rahalahy na gendarme iha maratsy na polisy koa iha maratsy olombelo gasy manaka anay ndao aterinay mopitaly iha tsy vonoa zao tsy manao koa. C'est un modèle. Donc manahaka an'izay koa reo mpanao politika reo, manahaka an'izay koa reo mpanaraka reo, ankoatsy nireo zay hanararao paty, ankoatra nireo zay hanao hanimba ny tolona ataotsika mo tsy azo raisina. Tsika koa ro manambotsy any zareo manesy azy amin'ny tandro filamina, reto lay manakorontany raha ataonay tiky, reto handeha hanaroba, reto mandeha mitoraka anareo, reto. Lafa tsika mamoha modely manahaka an'izay, misy amireo na vitsivitsy anisa ho tonga saina. Ary haindreo ne fijaliatsika voaka malagasy eo, haindreo ne zavatra mandalo iaby eo, tsy hoe tsy haindreo. Fa reo mihitsy ro tena fa mametraka ny vatandreo hoe ny alika jamban'ny taolana. Tsy ataoko hoe ny olombelona jamban'ny vola, fa ny alika jamban'ny taolana. Fa raha ny olombelo jamban'ny vola reo, vola fitady zany, ataoko angamba tsy ho nanohy ireo ary tsy nanimba ary tsy namono antsika voaka malagasy. Ka eto tena mpamarana naho mankahery ary miray fo miray hery aminareo vahoaka malagasy rehetra tsy vaky volo. Mankahery ny vahoaka rehetra koa manerantany izay mitady ravinahatsy aty ivelany, tsy hitsatsa ary tsy hijano handeha hitolona ho an'ny firenena, hitolona ho an'ny tanindrazana. Ary mankasitraka sy mankatelina koa aho ho anareo zay fa tonga saina androany sy ny tonga saina ny nomaly, ary zay mbo ho tonga saina koa rapitso mba handeha hanatevindaharana ireo mpitolona tsika, ireo hiady ho an'ny firenetsika, hiady ho an'ny tanindrazantsika. Ry vahoaka malagasy mitsangana, ary fa tsy lerana handohaliky sasy koa zao, ary fa tsy lerana handeha flera sasa zao na handeha soflera na handeha lamba fotsy, fa lerany zao hijoroana, ary lerany zao hitsanganana indrindrindra ao anareo amin'ny kapitaly ao Antananarivo. Fa lerany zao fa tsy Ambohijatovo koa, fa tokony ho eny amin'ny 13 Mai amizay. 13 Mai amizay koa ny takio androany. Fa tsy vitany kiandrany demokrasia de ataova amin'ny 13 Mai. Nisy teny Ngahy Rajoely zay tamin'ny 2009 hoe ny fitondrana avy amin'ny vahoaka ka rehefa tsy mety nataon'ny mpitondra de miverina amin'ny vahoaka ny fitondrana. Tsy midika zany coup d'état. Ampodiko ndray teny nataony Andry Rajoely tamin'ny 2009, ny fitondrana de avy amin'ny vahoaka. Ka rehefa tsy manao ny asany sy tsy mahavita ny mpitondra de ny fitondrana ndray miverina amin'ny vahoaka. Tsy midika zany coup d'état. Ka raha mitaky ny 13 Mai nareo fa tsy mahavita ary tsy mahampy anareo sasy eny Ambohijatovo, dikan'izany tsy coup d'état zany fa fitakina zo maha olombelona, fanehoan-kevitsa ankahalalana tany demokrasia Madagasikara. Tolona tsy maintsy mandresy, masina ny tanindrazana, manao velomantsika vetivety. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.